Jimitalo miangafiano Feunza mila zatenati Mianjanja no uduri Fuaizi, fuaini funa Faizi tunja, fiai mana vavau Faluni ansuni, resuni tanani Walau ni fitavani Nandundu na wampuna Iznifu na wasiwana Kavali Rasani Lefitavani nufidi
misy mivava koanao, misy mivava kawai, rasendra disarusianao mila pamuifu saruvi misy mivava koanao. Izay injauri michao nitafiuchi vucha mampishocha niunza milahana fucha nifinuna tandau fadesoyarana izaninu antumbavakuana, misy mivava koanao, misy mivava kawai, rasendra disarusianao mila pamuifu saruvi misy mivava koanao. Auni anju itulu manambavaka mampirutsa tumani milahavakifu fadisotsiampitondra izay tizakanao izaninu antumbavakuanao, misy mivava koanao, misy mivava kawai, rasendra disarusianao mila pamuifu saruvi misy mivava koanao, saruvi misy mivava koanao. Dia mbola faly miarabantsika indray amin'ity fotoana manokana izay iaonantsika isam-piangonana ary iombonatsika vavaka ao anatin'le hoe fotoam-bavaka sy fifadikanina izay tanterahantsika iarahantsika amin'ny mpino sy ny mpiray fanantenana maneran-tany izy ity ary programa avy any amin'ny foibe koa andesika hivavaka mialohan'ny hanatanterantsika izany fotoana izany. Hivavaka isika. Andriamanitra Tompo-tio, fitiavana tokoa ianao, naniraka ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy ho faty amin'ny hazo fijaliana mba hisolo anay, mba ahafahany mividy anay tamin'ny tombam-bidy sarobidy dia nirahany soa izany. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay ahafahanay
mimbavaka eto ary miaraka ao anatin'ny fisaintsainana lalina ny teninao ao anatin'izao fifadikanina izao mba hanina firaisana etidiety aminao misaotra satria omba ary hita izao fotoana izao ianao dia irina sy angatana no ny anaranao izany mivavaka izany Jesosy tompo ty amen. Eny ry ava-malala saorantsika ny tompo satria mbola namiantsika fotoana tombonandro izay ahafahantsika miaraka eto indray amin'ity androany ity ao anatin'izao vavaka fivavahana sy fifadikanina izao zavatra ilaina izany ary ilaitsika mihitsy manoloana ny toe-javatra zay iainana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao mialohany hidirantsika amin'ny vavaka sy amin'ny lohahevitra zay mila hodiniana kely amin'ity folakandro ity dia handesika hivavaka anandratra an'Andriamanitra hisaotra azy nireo toe-javatra rehetra izay nitantana ny fiainantsika satria isika ny toy izao dia noho Andriamanitra irery ihany araka voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy amikerina amitanjaka fa mifanahin'i Jehova ary ny tenin'Andriamanitra koa milaza hoe izy no ivelomantsika sietrehantsika ka mendrika ny isaorana izany Andriamanitra izany dia mbola manasa anao indray koa mba anondrika anyloha fa mbola hotoizantsika amin'ny vavaka izany fotoana izany aoka mba hifantoka sy hibanjina ny Kristy amin'ny saina sy ny foa ary ny eritreritra hifantoka ao amin'ny Kristy ao masina indrindra isika rehefa mikipy ao anatin'izao vavaka izao hivavaka isika Tomban'Andriamanitra eo mampilefitra ny lohalika izahay any amin'ny toerana izay misy anay avy any ary manondrika ny loha ihany koa eny mety misy fihetsika izay ataonay avy mitsangana mipetraka mety eo ampandriana ihany koa mety miankohaka mety mandoalika Andriamanitra miantso ny anaranao izay satria te haneo fankasitrahana te haneo ny fiderana ny fanandratana ny anaranao misaotra satria Andriamanitra izay mihaino vavaka ianao ary mamaly vavaka ianao dia milaza fa tsy foy ny tananao fa lava ary ny sofinao dia tsy lalodalovina fa mare tsara dia rahainay ny anaranao noho izany misaotra ihany koa satria Andriamanitra izay mamaly vavaka raha toa mangataka araka ny sitraponao izahay mampianaranay mba hafantatra ny sitraponao mba hangataka araka ny sitraponao ary hahay hangataka ampahendrena satria ianao no mahalala izay mahasoa anay tario ary izay mba hifankazatra aminao Andriamanitra raha eo mba hiadana ary izany no haviany soa aminay ka ho tanteraka ny tenin'i Kristy manao hoe neny nangatahanareo amin'ny anarako dia minofa ho azonareo izany misaotranao satria ny teninao ihany koa sy ny teny fikasana dia homenao anay ary tsy miverina aminao foana ireny raha tsy mahavita ny asany ka tianay mba antanteraka ny asa izay nandefasanao azy ny teninao mba hanamboatra anay ary hanova ny fonay tsirairay avy Andriamanitra misaotranao satria Andriamanitra mpamindra fo ianao Andriamanitra izay mamela heloka Andriamanitra izay manasitrana ny areti-panahinay eny tsy ny areti-panahy ihany fa ny aretina ranofy ihany koa isaoranay ianao zany satria matoto izao izay dia mbola teo ny fiahinao ka midera sy mankalaza no ny amin'izany izay misaotra satria manamboatra anay ianao mba tsy hiverina anay amin'ny fahotana sy ny fahadisoana izay efa mibebahana teo anatrianao ko Diovy izay ho afa-pahotana sasao fa keloka araka ny teninao
ary aoka tompo mba anana fo vaovao indray izahay dia misaotra anao satria amin'ny anaran'i Jesosy no anoanay izany vavaka izany mba hanananay toky fa mamaly ianao. Misaotra tompo. Amen. Eny havana avy ny saotran'Andriamanitra isika ny amin'ireo fitantanany ny amin'ireo zavatsoa izay nataony teo amin'ny fiainantsika koa andeha isika rehefa avy ny teny ny resaka momba an'Andriamanitra dia re sika handray ihany koa ireo afatra izay tiany ampitaina amintsika ao anatin'izao fotoana izay faditsika hanina sy anaovantsika vavaka izao. Mivavaka ho an'ny finoana lehibe kokoa, finoana hahafahana miaritra sy mijoro vavolombelona amin'ireo oram-bagatra ho avy. Izay ny loha hevitra izay hodiniantsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy hoe ahoana no ahafahantsika anana finoana lehibe kokoa. Mila mivavaka ny amin'izany isika ary finoana ahafahana miaritra sy mijoro vavolombelona manoloana ireo oram-bagatra ho avy. Mazava be izany loha-hevitra izany, mazava be raha tiana ho tenenina ao anatin'izany lohateny izany, fa misy zavatra tsy maintsy atrehantsika izany, mila zavatra izay tsy maintsy hijoroantsika, tsy azo ozongozonina. Zay tsika hijery izay voaresaka ao amin'ny Lioka 8:19. Lioka 8:19 izay nitenenan'i Jesosy teny miendrika fanontaniana toy izao. Lioka 8:19 dia vakitsika amin'ny anaran'i Kristy izany. Izao no vaky ny teny. Lioka 8:19. Rehefa tonga ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Izay no vakitsika ao amin'ny tapany faharoa ao amin'ity Lioka ity. Rehefa tonga ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Fa manina moa Kristy no miresaka izany zavatra izany? Manina izy no maneho izany fanontaniana toa lehibe izany izay mifono hevi-dalina ao ambadika. Izao vakitsika ao amin'ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Hery ny fanandrina, nosoratana teolojiana anankiray. Vakitsika izay voarakitra ao amin'ny pejy 700. Zao vaky ny teny. Andro feno fahoriana sy tebiteby eo anoloantsika ny andro ankehitriny. Mitaky haritaky finoana izay mahataty hatrotsarana fiandrasana ela zafady sy hanoanana izany. Zay ny teny zavatra miandry izany. Finoana izay tsy horeraka na dia voasedra mafy aza, omena ny rehetra ny androm-pahasoavana mba hiomanana amin'io fotoana io. Nandresy Jakoba satria nanana paharetana izy ary matotra tamin'ny finiavany. Ny fandreseny dia manam-pirofo ny herin'ny fivavahana maharitra. Izay rehetra mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra koa tahaka ny nataony ka mafana foa sy manam-pikirizana tahaka azy dia haomby tahaka ny naomby azany. Izay rehetra tsy vonon-kanda ny tenany ka hitolona mafy amin'Andriamanitra, hivavaka amin'ny paharetana sy hitaky amin'ny fomafana ny fitahiny, dia tsy ahazo izany. Ny mitolona amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra, Jakoba dia nitolona tamin'Andriamanitra. Vitsy dia vitsy no mahalala izany. Vitsy dia vitsy no manana fanahy voasarika hitady an'Andriamanitra amin'ny faniriana mafy indrindra ka ampiasa ny hery rehetra ho amin'izany. Zay ke nataon'i Jakoba. Tolona.
tolona manaina ady manaina ny arahana tamin'i kristy tsy fantany hoe jesosy kristy io le anjelin' jehova tamin'ny voalohany ary de ohatrany hoe fahavalo fa de tena fiarovatena mafy mihitsy o tolona izao niazaka ny itolona tamin'andriamanitra ny anina mety hoe andavo an'andriamanitra na ohatra zany fa rehefa teoriana rehefa nandeha ihany ny alim-bavaka zay tonga tampoka fa tsy natao programa dia fatany fa andriamanitra ty mitolona aminy ary dia nivadika ilay finiavana sy ilay faniriana hinona ny zavatra ho atao zany satria fantatra hoe andriamanitra ty miaraka mitolona amin'ny tena ity ka lay ady amanaina teo lay ho fiarovanaina sy fiarovatena nivadika ho fangatahana tamin'andriamanitra tsy avelako anao raha tsy tahinao aho izay lay zavatra takina izay lay zavatra ilaina ary mila olona toy izany andriamanitra ny mitolona amin'andriamanitra dia vitsy de vitsy no mahalala izany rehefa manafitra ny mpitaraina ny onja amin'ny famoiza-po ka tsy hay ambara dia vitsy loatra ny fikitra amin'ny teny fikasan'andriamanitra amin'ny finoana tsy mety ketraka ry havana tsy fantatra hoe inona ny antony itolomanao mbavaka amin'ity fifadikany ity androany fa izao mila manao vavaka jakoba isika mila mifikitra isika mila mitolona amin'andriamanitra isika mila isan'ireo vitsy zay mahalala izany isika fa tsy natao hoe programa izy ity na zavatra efa atao isaky ny telo volana dia ho tanterahana ilaina ny manatanteraka izany satria vitsy de vitsy raha fanavoasarika hitady an'andriamanitra mifanirina mafy indrindra ka mpiasa ny heriny rehetra ao amin'izany tolona izany fa ianao kosa izay miaino amin'ity androany ity ianao zay mijery mino maromarina fa men'andriamanitra hery ianao raha manana finiavana mba anatanteraka izany amin'ny herinao rehetra tolona mbavaka amin'andriamanitra azay ke ny aton'ilay ifadikana ity atsahatsika ilay sakafo zay mamery sy tanjaka tsy hoe tolona ady tontondro zany izy ity tsy zay lay izy fa tolona ara-panahy zay raha neny jakoba toa ady nampiasana hery tamin'ny voalohany dia ny afara tamin'ny fangatahana amin'ny fitahin'andriamanitra ilay zavatra nataony zay koa no andrasana amintsika amin'ity androany ity amin'ny fahafantarana fa misy fotoatsaratra sy korotana lehibe tsy mbola nisy toy izany miandry atsika dia ahoana ny omanantsika amin'izany ry havana ahoana ny omanantsika amin'izany zavatra tsarotra miandry atsika misy korotana lehibe tsy mbola nisy to azy ahoana ny omanantsika amin'izany ity valana aretina lehibe ity fotsiny defa ohatra nanahoana ny fiatrehantsika izany tamin'ny lasa ary am'izao mbola miverina izao ndray ilay izy manahoana ny fiatrehantsika izany toe zavatra izany ahoana ny fomba hikolokoloantsika finoana tsy azozogozonina izay hijoro vavolombelona ka tsy ala amin'ny teny fikasan'andriamanitra ahoana ny atonga izany finoana tsy azozogozonina ary hijoro hifikitra amin'ny tenin'andriamanitra izany zavatra ilaina ary ny fifadikanina tahaka izao a dia tokony hiaraka mandrakareva mifandiniana lalina ny tenin'andriamanitra ilaina mivavaka fa ilaina koa ny fijerentsika fandiniantsika ny tenin'andriamanitra zay lay fiaonana sy fifandraisana ety amin'andriamanitra tahaka ny olona mifampiresaka zany io andriamanitra miteny atsika milalan'ny teniny soratra masina amin'ny baiboly ary isika kosa maneho aminy zavatra ilayntsika dia miteny isika mangataka aminy mety vavaka mangina ny ataonao mety miteny ianao mety eo anolohan'ny olona vitsivitsy zay miara mitolona-mbavaka amin'ity androany ity ataovy zany fa zay ny zavatra ilain'andriamanitra rehefa misaitsaina zava-dehibe zay ilayntsika isika dia andia anao tompo maso ny atao hoe finoana marina ny atao hoe finoana marina moa hahita finoana ty ambonin'ny tany va kristy lay finoana marina io zavatra zay tian'andriamanitra ho hita eo amintsika io
araka nyvoalaza sy mifijery ao amin'ny hebreo fa 1 dia tiako ny andeha hoe iara amaky izany hebreo zany isika amin'ny tiandroany tsy mary lavalava kanefa tsara ny mamaky izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany hebreo 1 izany izao no vaky ny teny hebreo 1 ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra nytenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fa izany no nahatsara laza ny Taolo finoana no ahafantaratsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny anikaina ka izany no nanambarany azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany 5 finoana ny namindrana ny Enoka tsy hiara ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nakasitran'Andriamanitra izy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy aza tao ahazona sitraka aminy fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy finoana no nanamboarany Noa samby fiara hamonjena ny ankohonany fa natahotra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana nanikeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga any amin'ny tany izay ho azo nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alihany finoana no nivahinianany tany amin'ny tany no lazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'olona mitoetra nday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana izy Andriamanitra ny tompomarika sy mpanao izany ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahatra azy izy satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana koa dia avy aminy izany koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toa maty no niavin'ny maro toy ny kitana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amorona masina izay tsy hita isa ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra ireny izy ka ravoravo ny arahaba-azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny ety ambonin'ny tany izy fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy ary atahiny mahatsiaro ny tany ny alany izy dia hahita andro iverenana fa amin'izany ny tsara lavitra indrindra no irindry dia ny any an-danitra ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho azy ireo izy finoana no nanaterany Abrahama ny Isaka raha ny zato etra izy endry ny zananylahy tokana no nateriny ilay efa nandray tsara ny teny fikasana dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy ary ohatra ny avy amin'izany no nandraisany azy finoana no nitsofany Isaka andro an Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy finoana no nitsofany Jakoba rano ny zanaky Josefa roa lahy rehefa ho faty izy ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohany tehiny finoana no nilazany Josefa ny fialan'ny zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany
ny amin'ny taolany finoana no nanafenan'ny ray aman-dreny Mosesy azy 3 volana raha voateraka izy satria hita amin'ny fahazazatsara izy ary tsy natahorany ny didiny mpanjaka finoana nandava Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavy Farao rehefa lehibe izy ny fidy mantsy ny ara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fahanaratsianan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egipta satria nijery ny famaletso izy finoana no nandoavany nandaovany any Egipta ka tsy natahotra ny fahatezeran'ny mpanjaka fa naharitra toy ny nahita izay tsy hita izy finoana no nitandremany ny Paska sy ny famafazana ny ra fandrao ahatratra azy ilay mpandringana ny lahy mato finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny nandia tany maina izay mba nandramany Egiptianina ka dia voatelina izy finoana no nampirodana mandany Jeriko rehefa nodidinina hafitoana finoana ny tsy nahafaty andrahagajanga niaraka tamin'ny tsipino niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy ary inona koa no lazaiko fa ho lany ny andro raha milazany amin'ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jeftao Davida koa sy Samuela ary mpaminany zay nandresy fanjakana tamin'ny finoana ny asa fahamarinana nahazo teny fikasana nanakombona ny vavan'ny liona namono fidetadedan'ny afo afaka tamin'ny lera-tsapatra raha namely raha naleny dia nampatanjahana tonga nahery tamin'ny ady dia nampandositra miaramila amin'ny firenena hafa ny vehivavy indray nandray ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray ary ny sasany nampijaliana ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo laza noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho atsika mba tsy ho tanteraka ireo raha tsy mby ao koa isika ho havana izay no resaka finoana izay araka ny fijery Hebreo azy manoloana ny toe-javatra sarotra dia maneho mila maneho fatokinan'Andriamanitra isika ary maneho fa Andriamanitra dia misy eny mety tsy hitatsika izy fa takatsika kosa ny zavatra ataony mila matoky azy isika amin'ny alalan'ny fanaintainana ny afo ary ny tsy fisian'ny profara materialy zay le finoana zay dolo le nitany saina rehetra teo ny amin'ny ity zavatra miseho ny amin'ny finoana ity ary ny amin'ny toko andiny voalohany dia toa mamariparitra ny amin'ny atao hoe finoana na nitoetra amin'ny finoana ny bokin'ny Hebreo ary finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra riavana mila maneho izany isika izay finoana izay nananany reto olony finoana ireto io le tiany Jesosy avoaka rehefa nyteny izy raha tonga ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy ilay finoana mamono ny fidedadedany afo ary afaka miatrika ny lera-tsapatra efa natsofana afaka miatrika ny toe-javatra mafy rehetra sy ireo isan-karazany zay lalovany reto olo-mahery ny finoana ireto ena koa no resahako raha ijeritsika ny Matio 5:15 hatramin'ny 17 dia ahitantsika fanehoany Jesosy ny amin'ny finoana marina anankiray zay tsy avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra indray izy ty fa avy amin'ny jentilisa ao ny Matio 5:5-17 no ahitantsika izany dia nitantara n'ilay kapiteny izay
jentilisa izy ity a nanatona ny kristy izy ary nangataka tamin'ny kristy mba hanasitrana ny kristy a ny mpanompony eritreka te jentilisa nangataka any kristy tsisany israely izany mba hanasitranany na de izay fotsiny ara de efa ahitantsika hoe fa ahoana ty jentilisa ity no manatona an' jesosy maneho finoana maneho fahatokiana manantena any kristy hanasitrana ny mpanompony rehefa nahita zay jesosy dia namaly azy hoe eny ary ho avy any an-tranonao aho anasitrana ny mpanomponao fa namaly lay kapiteny mana hoe tompoko mialohan'ny ijerentsika valy teny de zao raha misy angambany amin'ny akamaroantsika ho faly tamin'izay tolotra nataon'ny kristy zay hoe ho avy any an-tranonao aho anasitrana ho avy any an-tranonao aho hitona fitahina ho avy any an-tranonao aho hanamarina anao ho avy any an-tranonao aho hitondra fiadanana masabary mainty kotozaka tonga dia zavatsoa izany ry havana tsy zay nataon'lay jentilisa lay kapiteny fa izao no nyteneniny hoe tompoko raha jerentsika amin'ny andininy a fahavalo amin'ity toko fahavalo ity tompoko tsy mendrika nidiranao ao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany de ho sitrany any ankizilahinao ry havana finoana marina zany finoana zay niainga avy amin'ny tenin'ny kristy efa enony ty kapiteny jentilisa ity jentilisa ity de anino ny tenin'ny kristy irery ihany ny tenin'ny kristy irery ihany ary nampitolagaga an' jesosy izany israely dia milaza fa olom-boky alala ny soratra masina ny testamenta taloha mavita tsy enjery izany vahoaka an'andriamanitra namaky ny tenin'andriamanitra izy ireo nitory izany nampianatra izany saingy tsy nino zay voalaza ao tsy nanana finoana andraindray jesosy de amiteny hoe mbola tsy nahita finoana tahaka izany lehibe tahaka izany na de teto amin'ny zanak'israely na teto amin'ny ty taranaka voafidy ty vahoaka an'andriamanitra ty ary io zany riavana de zao hoe le finoana mahadio zany lay finoana marina dia mety ho tonga ao amintsika ihany koa fa miankina am'le hoe manahoana ny fitokianao amin'ny tenin'ny kristy sy ny teny fikasany manahoana ny fandraisanao ny tenin'ny kristy moa raisinao ho teny afaka manamboatra ve izany moa teny afaka manasitrana moa teny afaka mame fahagagana tsisy dikany io teny io tahaka ny anakombonana azy ohatran'izao fotsiny raha ohatra ka tsy asehotsika eo amin'ny fiainantsika miainga fa amin'ny finoana izany ity kapiteny ity dia nino fa nisy hery tao amin'ny teny notononona fotsiny ihany de ny tenin'ny kristy zany de hoy izy hoe tsy mila makany anao fa tsy mendrika hidiranao ao ambany tafitranoko aho mitenena fotsiny ihany de ho sitrana ny ankizilahinao havana zavatra kely toatra ny bitika toy izany tsotra izay le finoana marina izay le finoana tian'andriamanitra ao anatintsika ary vokatra zany dia nanasitrana ny mpanompon'lay lehilahy kristy tamin'ny ora io indrindra tsy niandry akory fa tonga de fa nalefany kristy ny teny ary sitrana ilay mpanompon'lay kapiteny jentilisa manahoana ny finoantsika manahoana fahatokiantsika ny tenin'andriamanitra ao anatin'izao fifadikana izao dia mangataka anao sy manasanao mba isaintsaina anao fandiniana lalina ny amin'ny finoantsika move toejavatra mampanahy azy sy ny sisa dia atonga finoantsika harefo sy alemy karazana finoana toy izany no ilayntsika kehitriny finoana zay afaka miantehitra amin'ny tenin'andriamanitra irery any zay ny zavatra ilayntsika mampalelo nefa fa izao no lazaina amintsika
betsaka no tsy manana heriny finoana velona mihevitra izy ireo fa manana finoana nefa rehefa dinihana eritreretina dia zao eritreritra na fihetsika amin'ny fotoana ray fotsiny a izany zany ohatra mandalo fotsiny izany dia ohatra ny hoe nanana finoana ohatra ny izy zavatra nyraisina ry havana ny finoana izay velona dia tokony iseho amin'ny fiainana manontolo iainana mandritry ny fiainana manontolo tsy hoe mbetika makesy dia miletika indray fa eny ianao zany ny finoanao tsy miova ary azo atao hoe mety miakatra mihitsy aho izany finoana izany zay le finoana velona zay le finoana marina zay le finoana miasa ilain'Andriamanitra mba tongatsika hanampy ny laharan'ireo zay voalaza ao anatin'ny Hebreo a 1:10 a teo rahatsapanao fa malemy ny finoanao ary amin'ity androany ity dia zao aza kivy fa eo indrindra Kristy no mamiandry ny fiantohantsika eo aminy Andriamanitra dia mame atsika zay ilayntsika mba hampitombo ny finoantsika mame atsika n'izany Andriamanitra ry havana mba tonga atsika ho takareo lehilahy sy vehivavy tamin'ny andro ny baiboly zay nana finoana matanjaka finoana marina tsotra tsy mila zavatra fangarongarona fihetsiketsehana etsy seroa tsotra zay le finoana ilaina amintsika ny andaran-teny ao amin'ny Romanina 10:17 dia miresaka toy izao Romanina 10:17 dia mivaka toy izao izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy zany hoe ny finoana zany dia avy amin'ny toriteny na zavatra norenesina taka ny zavatra resantsika izao taka ny avy narahantsika teo nentin'ny mpanompo lahiny toriteny ny enona izany ary toriteny io ny zavatra ny enona io a dia avy amin'ny tenin'i Kristy tenin'i Kristy zay zavatra ilaina amintsika izay tahaka ilay kapiteny jentilisa zay nino fotsiny fa nisy hery tao amin'ny teny dia ny tenin'Andriamanitra tononona fotsiny ihany tenin'i Kristy tonona fotsiny ihany manahoana re fandraisantsika sy ny fiainantsika zany tenin'i Kristy zany manahoana ny fahatokitsika zany tenin'i Kristy zany manahoana ny fanarahantsika ny fankatoavantsika izany tenin'i Kristy izany raha miaina amin'ny fotoan-tsarotra isika dia izao mety misy zavatsarotra lalovana ianao ary mora ny mahatonga atsika ho feno fanahina sy tahotra ny amin'ny ho avy manoana zany toe-javatra izany dia tokony ho tsarovantsika fa velona fa velan'Andriamanitra handalo eny toe-javatra ireny sika velan'Andriamanitra handalo siseo eny mba tonga atsika hanana mia matanjaka ilay finoana mia mahazo toerana maro toerana ilay finoana mia marina ilay finoana avelan'Andriamanitra ireny toe-javatra ireny iseho ary zay indrindra voalaza ao amin'ny Salamy 7:10 amin'ny 1:7 sy ny 5:7 Salamy 7:10 amin'ny 1:7 sy 5:7 dia mamaky izao teny izao sika so ihany aho nampahoriana mba hitandremako ny didinao 5:7 fantatro Jehovah fa marina ny fitsaranao ary ny fahamarinanao no nampahorinao ahy ry havana zava-dehibe ny fifikirantsika amin'Andriamanitra ny fahatokitsika an'Andriamanitra na dia misy fanahina misy tebiteby misy aia misy tahotra misy fisalasalana eo amin'ny fiainantsika mila mifikitra amin'ilay vato fantsika isika dia Kristy mila manana finoana mila
mampitombo zany finoana izany raiso ny tenin'andriamanitra angatao andriamanitra mba hahafahana mampiatra izany tenin'andriamanitra izany. Misy lehilahy anankiray atao hoe Charles Kauman izay nanoratra tahaka izao ao anatin'ny boky anankiray atao hoe Streams in the Desert. Zao no zavatra nysoratany tamin'ny fiainan'ireo olo malaza rehetra ao amin'ny baiboly dia toy izany no fiasan'Andriamanitra. Tamin'ny fiainan'ireo olo malaza rehetra ao amin'ny baiboly dia toy izany no fiasan'Andriamanitra. Zany hoe misy toe-javatra izay velan'Andriamanitra iseho mba hahatonga le olona anana finoana lehibe, anana finoana matanjaka, anana finoana marina sy mari-potitra. Dia toy izany ihany nivaky teny momba ilay soratan'ity teolojiana ity. Tsy lehibe hatrany am-boalohany Abrahama, Mosesy ary Elia. Nefa tonga lehibe noho ny fiezahany tamin'ny alalan'ny finoany, noho ny fifehezany tamin'ny alalan'ny finoany. Lasa tonga lehibe zany izy ireo noho ny fifehezana tamin'ny alalan'ny finoana zany. Io finoana io zany no afaka mahatonga antsika ho lehibe rehefa voafehin'ny finoana isika izany dia lasa lehibe. Tsy atopatopan'ny rano ny fisalasalana na hoentin'ny rivotry ny tahotra sy ny fanahina. Mijoro tsara fehezin'ny finoana zay ilay voalaza eto. Ary tamin'izany fomba izany i Abrahama, Elia, Mosesy zany no nahatonga azy ireo olona mendrika ny toerana ny antsoin'Andriamanitra azy ireo. Ratsika tsara ny toerana misy an'izy ireo. Aitsika sy ao anaty baiboly avokoa izany. Azo maverina vakina izany. Mandritra ny tontolo andro ity izay anaovanao fifadikanana. Tantaran'i Abrahama, tantaran'i Mosesy, tantaran'i Elia, nandidy toe-javatra sarotra daholo izy ireo. Misy ohatra anankiray eto dia ny amin'ny Josefa izay nofanin'ny tompo ho amin'ny seza fiandriana tany Egipta. Vakitsika ao amin'ny salamo manao hoe ny tenin'i Jehova no nitsapana azy. Ilay zavatra nitsapana azy zany dia zao, tsy ny fiainana tao am-ponja ihany na hoe zavatra tao am-ponja ny marimarina kokoa tamin'ny fandriana mafy, mety fandriana vato na daboka tamin'ny tany fotsiny io, na ny sakafo tsy zarizary, sakafo tsy dia tsara, tsy izay no nitsapana an'ity olon'Andriamanitra ity, fa ny teny efa nolazain'Andriamanitra tao am-pony tamin'ireo taona voalohan-dohan'ny fiainany. Eritreretany hoe tovolahy somary eritrerina, mbola teo amin'ny fisandratany tanteraka no nalefa ho andevy tany Egipta. Nesorona teo amin'ilay, nesorona manta teo amin'ireo ray aman-dreny, indrindra i Jakoba ilay rainy izany izay tia azy manokana. Eritrereto zavatra ny anjady tamin'ny Josefa tamin'izany toe-javatra izany. Tebiteby ahy, nakaiza ny fianakaviako, nakaiza ny rahalahiko sy ny sisa rehetra. Soa ihany fa taony tenin'i Jehova nitsapana azy. Tenin'i Jehova nitsapana azy. Ry havana eo amin'ny fiainanao, inona no eritreretinao fa hitsapana anao? Mety tsy mana sakafo hohanina ve anao? Mety marary ve anao? Mety tsisy hosotroana ve anao? Mety tsisy toerana, mety mieritreritra ianao fa farahidiny tsy manana zay ananan'ny olona rehetra. Tsy izany nitsapan'Andriamanitra atsika, fa ny tenin'Andriamanitra nitsapan'Andriamanitra atsika, ny teny izay efa nolazaina anao. Voarakitra ao anatinao ve reny? Satria izany no nafahany Josefa niaritra ny zavatra rehetra. Izany no nafahany Josefa nijoro, niatrika ny toe-javatra izay mety tsy zaka ny tanora tamin'izany fotoana izany. Verimberina tao anatiny daholo ny teny rehetra izay nampianarin'ny ray aman-dreniny azy.
Rahely sy Jakoba. Inona zatreritriretinao raha ohatra ka miatrika toe-javatra sarotra ianao ry havana. Fa ilain'Andriamanitra ny anarahantsika ny ohatra izay nataon'i Jakoba manoloana ny toe-javatra sarotra izany ry havana. Ho antsika koa ankehitriny tena fanambarana amin'ny fomba lalina tokoa no resahana dia zao. Tano mafy ny finoanao, tano azonina ny finoana, mifikira amin'ny teniny, amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mila mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Dia ity baiboly ity izany, mifikira amin'ny teniny, tsy misy fanantenana hafa eto amin'izao tontolo izao. Tsy zatra tena hainao eto. Zatra mahafatifaty ny olona io, ilaozana io, levona io. Fa raha ny tenin'Andriamanitra no miao anatinao, iainanao, dia atonga anao ahatra mandrakizay izany, andovan'ny fiainana mandrakizay. Fotoana izay hivavahana mba hanampian'Andriamanitra antsika anana finoana toy izany, izao fotoana izao. Antsika finoana marina izany. Finoana tsy miala, ary tsy miala amin'Andriamanitra. Na inona tafididrivotra antsika, na inona oram-bagatra iseho. Andesika hivavaka ho vavolombelona mirapiratra ho voninahitran'Andriamanitra ry havana. Andesika hivavaka mialohan'ny tirantsika amin'ny programa hafa. Hivavaka isika. Ray malala izay tsara indrindra an-danitro. Misaotra anao satria nomenao teny izay androandry tamin'ny lalan'ireo tantara izay niseho tao anatin'ny soratra masina. Dia nitantaran'ilay kapiteny Jentilisa izay nanana finoana tsy nananan'ny Hebreo ny Israely tamin'izany fotoana izany. Nampitolagaga ny Kristy. Taoko ny finoan'i Josefa izay niainga avy amin'ny fanarana famerenana ny teninao sy ny fireketan'izany tao an-tsaina. Andriamanitra tiana iananana ny finoana marina tahaka ny andreo izay voaresaka teo. Ao ihany koa rao marobe izay voatanisa tao amin'ny Hebreo 120. Amin'ny ty androany ity dia mihofanandramany amin'izany finoana izany izay. Ary amboary mba ho an'ny toerana honena izany finoana marina izany izay ka ho lasa fiainana mihitsy izany. Tsy toa tampotampoka na mandalo kely fotsiny. Fa io mandrakariva isa minitra isa-tsegonda isan'andro izany. Misaotra anao tompo satria ame izany ianao ahafahana miatrika ny zavatra rehetra, na oram-bagatra na tafidrivotra na fotoatsarotra manao ahoana, na korotana manao ahoana, na zava-doza manao ahoana izay miandry anay. Eny, ny akaiky anay dia ity valana retina ity, izay to mafimafy noho nyle teo. Ampio izahay mba hanao izay azonay atao rehetra, mba entina miatrika izany. Ary ny tsy vitanay dia ankininay aminao Andriamanitra, ankininay amin'ny mpinoana dia ny fiarovana anay mba tsy ho azo ny valana retina. Mitahy amin'ity androany ity, momba anay ianao, ary engane tompo mba ho tahinao manokana ireo izay nanokana ny fotoan'androany mba hifatiana hanina. Valio ny vavaka izy ireo, ny atom-bavaka rehetra, ary indrindra aoka mba hita ny tenany misy ao anatrehanao izy ireo ka hibebaka sy haiky ny amin'ireo tsy fahamendrehana rehetra, amboary ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy ilay mpiaino-bavaka no anonanay izany antom-bavaka izany. Amen. Isa
eny ary riavana iroso ao anatin'ny vavaka isika izany ao anatin'ny vavaka zay atao eto ankehitriny a dia manasanao a mba mivavaka isika ao anatin'ny minitra vitsivitsy mety ho maromaro satria hoe zantsika resany eto aga manodidina rehetrany am'izay hoe finoana lehibe sy fijoroana vavolombelona lehibe izay zay a tian'andriamanitra ho tanteraka ao fiainatsika ary eo ihany koa ro anatim-bavaka manokana zay tiana hoentiny eto ihany koa eo amin'ny fiainatsika mety samy manana ny azy isika any amin'ny toerana misy atsika avy any ka dia manasanao ary a hanondrika ny loha fa hivavaka isika mandritra minitra vitsy amin'ity androany hiantso an'andriamanitra mba hiainao atsika ao anatin'izao vavaka zay atao a izao ivavaka isika andriamanitra tompotianay o andriamanitra fitiavany no andriamanitra mpamindra fo andriamanitra miantra andriamanitra mahafantatra zay mahasoanay miantso ny anaranao izay ary maniry indrindra ny hanamboaranao anay tsirairay avy mamelany elokay mamelany tsy finonay mamelany fahotanay mamelany fahadosonay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay ka nanafiraisana ety ao anatin'izao vavaka zay asandrotra izao vavaka zay tononay eto mety ho tononindreo zay hoe mimbavaka ao anatin'izao fifadikanina izao maneran-tany ihany koa misotranao satria andriamanitra tia ny anaranay finoana lehibe ianao andriamanitra izay mitady ny hanananay finoana matanjaka ianao mangataka aminao zay andriamanitra o mba ampiasanay mba ampianatra anay honaona sy mangetaeta ny fahamarinana ary mba hiara-mandeha aminao lalindalina kokoa mampiangataka aminao zay mba hamezanao anay finoana lehibe tahaka ireo zay voaresaka tao amin'ny hebreo teo ireo zay voaresaka tao anatin'ny fampaherezana teo mangataka anao zay mba omenao finoana ho toy ny lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatraratry ny
ohatra fahafianon'ny Kristy zany mangataka izahay ny amezanao na heri-poa sy finoana hivavahana amin'ny fankatoavana toy ny an'ny Abela izany mba hiara-andeha aminao tahaka ny Enoka tahaka ny Noa ireo rehetra izay voarakitra sy voalaza tao amin'ny Hebreo 1:12 teo. Andriamanitra misaotranao satria Andriamanitra fitiavana ianao ampio izay mba hijoro vavon'olombelona lehibe tokoa eo amin'ny fiainanay mba aneo anao tsy amin'ny alalan'ny teny ihany findrindrandrindra amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fiaina ay manontolo dia mba ho fantatra fa efa niaraka taminao izahay hoe Andriamanitra tompotianay aoka mba anana ny fahazotom-panahy izay mba ho afaka aminay ny fahalainana ary arovy mba tsy ho voafitaka na voafitaka ny famitahana ara-panazy maro be ankehitriny. Andriamanitra ampio izay mba handalina bebe koa ny teninao ampio izay mba handalina ny teninao handalina ny bokyny Daniela ny bokyny Apokalipsy izay afatra ho anay atonga anay voaomana ny amin'ny oram-baratra sy ny tafio-drivotra izay miandry amin'izao andro farany izao. Andriamanitra tompotio mangataka aminao zay mba hanampy anay ahatakatra ny didiny afatry ny anjely 7 ary ahita ny tavanao hanomana ny hafa ho amin'ny fiavianao sady voaomana ny amin'izany ihany koa. Tompoandriamanitra io tianay ny mivavaka amin'ity androany ity mba hanana filana manokana ny amin'ny teninao izahay sy ny fiangonana ary mivavaka ho amin'ny zavatra ilainay ihany koa izahay sy ny ilain'ny fiangonana ampio izay mba ho vonona ny amin'izany fiavian' Jesosy Kristy izany ary mba hanana fanerena sy finiavana ny mba anatona ireo avanay ireo mpiray fanantenana zay toa ketraka ka toa mangatsiatsika eo amin'ny ara-pinoana izany ampio izay mba anatona azy ireny mba iresaka amin'izy ireny ampio izay mba atonga ny zanakay handeha araka ny fitarihinao Andriamanitra ampio izahay mba hitrotram-bavaka azy ireny mba haneo fa mila ny teninao izy ireo eo amin'ny fiainany arovy izy ireo taio ampaherezo ary eo ka ho feno ny teninao mitahiny tokantrano tsirairay avy Andriamanitra izay mety mandalo olana ao ihany koa ny milama tohizo zany fiadanana ao anatin'izy ireo zany ary aoka mba ho arovanao sy ho aravinao ny toejavatra tsy milama rehetra ao amin'izay manatokantrano mikorotana aoka ny ampodiny fony zanaka amin'ray ianao ary ny fony ray amin'ny zanaka aoka mba anatanteraka ny teninao ianao fa ny lasy ny vavy dia ho nofo ray ihany tafakambana ao aminao mba hitahe ny fianakaviana rehetra ho fianakaviana izay miaina amin'ny finoana velona finoana marina eo am-panarandy ianao. Andriamanitra kataka aminao amin'ireo zay mpikatsahana asa fivelomana mpitedavana asa tsy misy anton'asa aoka mba hijery azy ireny fomba manokana ianao ame vahaolana zay tsy takatry ny sainay ary tsy hay tononona eto amin'ity androany ity satria ilaina izany amin'ny fahanehoan'izy ireo fahatokinanao dia tahio amin'ny fomba manokana izy ireny. Andriamanitra tompotio ataka aminao mba hita ihany koa zay miezaka ny atoky ary toetra mahatoky sy ankatony teninao mba ho arovanao izy ireny ampahitanao fity ho an'ireo zay mpampiasa ho an'ireo zay mpanakarama ho an'ny orinasa ho an'ireo lehibe any amin'ny asa zay asan'izy ireo avy any satria vahoakanao ireny ary ampio izy ireny mba hitondra tena tsara mba ho fanasina tokoa eto amin'ity tany ity
ary mba ho jiro fanazavana ihany koa. Andriamanitra mitsidian'ireo manirery ianao re mitoetra irery aoka mba hoesorinao ny fahanginan'izy ireny ary meteza niraka fananao masina mba toka fiadanam-po ao anatin'izy ireny. Mijereny ikamboty vangio izy ireny ary ampio izahay amin'ny famezam-pahasoavana amin'ny toetranay mora fanahy mba alalatanana ary anolotra ny mofonay ho amin'izy ireny. Da ihany koa manano-tena ianao toy izany ihany koa satria izay ny fivavahana marina eo anatenao dia mamanga manano-tena sy mikamboty. Andriamanitra da iny tsiray avy zay miara-mivavaka eto mba natoetra volamena an Kristy toy izany. Arampio zay ahatsapa fa izay dia tananao manolotra ho an'ireny sahirana ireny. Tompoandriamanitra eo fataka aminao mba hitrantsehatra ho an'ireo zay manana aretina ankehitriny vokatry ty arety mandoza ity zay verina indray ary amin'ny endriny hafa ilay cove variant ity ankehitriny. Tompoandriamanitra eo maro rehefa nodimandry amin'ny mpiray tandrasana aminay ao ihany koa zay miady mavy any amin'ny hôpitaly any amin'ny toeram-pandriana any amin'ny toeram-pitsaboana ireny mety any atokantrano koa aza mety sous sérum mampiasa oxygène. Tompoandriamanitra ny fitsaboana dia an'olombelona fa ny fanasitranana dia avy aminao irery ihany. Ko izany no angatahanay mba hidiranao an-tsehatra mba hanasitrananao ireo zay mitolona ny amin'ny aretina ireny. Tompoandriamanitra eo misaotranao ny amin'ireo zay mbola tsy voa ary ny amin'ireo zay sitrana ihany koa ampio izy ireny mba handra iny fepetra zay ilaina ary mety azonay atao toy ny fametahana arovava izany, ny fanajana ny elanelana rehetra, ny fanadiovana ny tanana, ny fampiasana ireo fitaovana rehetra ampelantanana zay azo atao araka zay fahafahamanao mba hiarovana ny tena ary dia anjaranao no an'izay tsy vitanay. Ampio izahay mba ho tonga saina fa miady amin'ny fahavarotry hita maso eny amin'ny rivotra ny tiandroany ty ary satana mihitsy izany mandefa izany na izy mihitsy ary ovy ny olonao ary manery indrindra tompo ny mba ho tanteraka ny teninao ka na misy alinalina rivariva maty amin'ny akavisa akavananay dia hijery fotsiny izay aoka ho tanteraka amin'ny olonao zay matahotra anao izany. Tompoandriamanitra ao koa ireo zay namoy havana rehefa lasa nodimandry ihany vokatry izany valanaretina izany ampionony izy ireo ny fanahano masina mba ahatonga fiononana feno ao anatin'izy ireny. Eny Andriamanitra mety misy ny aretina hafa ihany koa zay edivan'ny olona izay mampangiry firy ny vatana manaiky izay efa nidiakapoka taminao tokoa no nanasitranana hitondra ny aretinay tokoa ianao ary mivesatra ny fahorinay koa misaotra tompo satria hitondra fanasitranana ho andro zay azona aretina hafa ihany koa ianao. Misaotranao satria mahay vavaka ianao tamin'ity androany ity ary aoka mba tsy ho fotoana verimaina izao fotoana nanaovanay vavaka izao mba fotoana kosa andraisany afanapaha-kevitra ny amin'ireo toetra zay tsy mety rehetra nasehonao tamin'ity androany ity mba hiovanay izany ananay finoana mahatanjaka, finoana lehibe, finoana marina ihany koa ary mba ho ankasitrahana izany fifadiana izany ka azo valim-bavaka dia mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy sy ho tanterahan'ny tsirairay avy ny teninao ao amin'ny Isaia 40:10 tsy izao va no fifadiana zay ankasitrahako tsy ny anome ny mofonao ho anonona va sy ny amany fatorana sy ny gadra sy ny sisa rehetra. Tompoandriamanitra ampio ny tsirairay avy zay anao fifadikana tamin'ity androany mba hita fifaliana amin'ny fizarana zay tokony ho tetibedy ny sakafo zay nanaovana fifadikana ho an'ireo zay tsy manako hoanina zay maro dia maro amin'izao fotoana izao mitombo isan'andro aman'alina
tompo andriamanitra misotranao satria andriamanitra me mivavaka ianao me mivavaka noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay mifona masina indrindra amin'ity androany ity mianao mivavaka satria mahare tsara ianao fa tsy lany talovana valio mivavaka satria manana tanana lava ianao fa tsy fohy afaka mikarakara sy momba anay amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompo tia zay efa nanolotra ny ainy mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra mba hahatonga anay anana fihavanana vaovao indray aminy no anehoana izany mivavaka izany. Amen. Tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose
misy mahasolalao tantano izay tario Vake, vakan nisy